Eksodosy toko faharoapolo. Ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izany Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona handevozana. Aza manan'Andriamanika hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao, dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika, dia amin'izay mankahalà. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah Tsomanantsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatserova ny andro sabata anamasina azy, henemana ny asanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra. Fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao. Fa enemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombony, na ny birikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Ary ny olona rehetra nandeha nikotrokorana sy ny feon'ny anjomara, ary nahita ny helatra sy ny tendrombohitra ny voatsetroka, ary noho nahita izany ny olona, dia tora-kovitra izy ka nijanona teny lavitra eny. Dia hoy izy tamin'i Mosesy: oka ihany ianao no hiteny aminay, dia iay no izahay. Fa aza Andriamanitra no miteny aminay, fa andrao maty izahay. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona: aza matahotra, fa tonga Andriamanitra mba hizaha-toetra anareo, ary mba ho eo anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana azy, mba tsy hanotanareo. Dia nijanona teny lavitra eny ny olona, fa Mosesy kosa nanakaiky ny Aizipito izay nitoeran'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: izao no lazainao amin'ny zanak'Israely: ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo. Koa aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanampiko. Alitara tany no ataonareo ka aterinao eo amboniny ny fanatitra doranao sy ny fanatim-pihavananao, dia ny ondry amanosinao sy ny ombinao. Eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako no hanatonako anao sy hitahiako anao. Ary raha alitara vato no ataonao dia aza ny vato voapaika no anaovanao azy. Fa raha manainga ny fandrakao ho aminy ianao, dia andoto azy. Ary aza asiana mbaratonga hiakaranao ho eo amin'ny alitarako, mba tsy ho hita eo ny fitanjahanao.